zany tapaka ny fanampiany famatsiam-bola tamin'ny 2009 tamin'ny 2009 tamin'ny 2013 zany tsisy fahasoantsika miverina ny kararenazana vetivety reny tena mandevona amin'izao araka fantatritsika zany ny fanamboarana ny RN9 fanamboarana ny tetezana bitsikoka ny RN4 dia atsoatso koa mbola moka ny fanamboarana pont ny Camorne RN4 ny objectif ny asi zany ho an'ny SEPTP zany hoe miara-miasa akaiky amin'ny ministère ny emploi sy ny formation professionnelle mba ahafahantsika zany miomana ahafahantsika miomana azona caramels mahay miara-asa amin'ny entreprise anaovana an'ireo chantier betabe ta Madagasikara zany tena tanjona assisté ny entrepreneur zany atao amin'ny syndicat du BTP BTP ny entreprise zay moa zany secteur privé BTP ny entreprise dia araka tena ekonamako hoe tiana mihitsy zany miara-asa akaiky amin'ny gouvernement hoe ahoana zany ahafahantsika hoe miformila mihitsy nireo mpiara-miasa ireo mba ahafahantsika manao le chantier BTP.